mbola fanameravantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny Jesosy ry havana. Tafaverina eto Paris zahay sorana ny tompo rehefa avy namangy fiangonana tany Marseille. Dia mahatsiaro mihitsy ry havana hoe ay zava-dehibe izany fananantsika ny rano fisotro isan'andro izany kay. Nandalo tao amin'ny toerana anankiray zahay izay manan-tantara ao amin'izany Marseille izany dia rehefa mba namaky ny tantaran'izany toerana izany dia nahita ny fahasambaran'ireo olona nahazo famonjena tamin'ny alalan'io toerana anankiray manan-tantara io dia ny nazahoany zareo rano ho an'ny Marseille ray manontolo, satria tany amin'ny taona 530 sy 700 zany dia nisy haintany lehibe tany tsy nahita hoanina ny olona ary vokatr'izany dia efa nahatratra 500 sy 2,000 mahery tany ny olona matin'ny choléra vokatr'izany haintany zany. Ny lesona azo tsoahana ry havana sy mba ifampahirezantsika dia zao hoe rehefa salama ianao dia ohatran'ny tsy tsapanao loatra hoe ohatry ny ahoana ny hasarobitan'ny fahasalamanao rehefa tena marary ianao vao mahatsapa hoe ay tena sambatra ny olona salama. Dia tahaka an'izany koa tsika ry havana mbola miaina ao anatin'ny fahafahana tanteraka amin'izao fotoana izao hoe mbola afaka mandre ny tenin'Andriamanitra dia manjary ohatran'ny tsy tsapantsika loatra ny lanjan'ilay izy. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 4 ka ery amin'ny andininy 7:10 ery Jesosy miteny hoe izay rehetra misotro ity rano ity ozy izy dia mbola angetaheta indray, fa na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia oloa rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Amen. Aty amin'ny toerana izay malalaka ny fitorinan'ny filazantsara dia kamo ny olona mandeha mivavaka, satria mbola misy match de foot, mbola misy kilalao maro samihafa, mbola misy fionana fifaliana miaraka amin'ny fianakaviana, dia aleo mandeha any toy izay hamonjy ny fiangonana rehefa alahady na andeha hiaino ny tenin'Andriamanitra. Tadidio ry havana fa any amin'ny toerana sasany dia na dia ny baiboly ary dia fady tsy mahazo miditra any amin'izany tany izany mihitsy, ary raha tratra ianao avy hatrany dia mety esorina aminao izany baiboly izany, ary raha ohatra moa ianao ka mitondra izany atsokosoko dia mety ho ampidirina any am-ponja ianao. Ho anao ry havana, misy famonjena ho anao, misy fitahiana ho anao, mbola fotoana zao mbola tsy mikatona ny lanitra hoy Jesosy hoe zaho avy hananany fiainana ary hananany be dia be. Eto amin'ity toerana ity ry havana aty Marseille dia io zany antsoina tamin'izany fotoana hoe Canal de Marseille. Eto amin'ny Parc Longchamp moa no misy anay amin'izao fotoana izao tany amin'ny 1839 tany dia natao tsangam-bato lehibe mihezinezina ohatr'izao izy ity noho ny antony voavojy ny tanànan'ny Marseille io zavatra io nahazahoana namany olana ny haintany nisy eto Marseille matin'ny etaetany olona satria tsisy rano. Natao ny fomba rehetra zany nahazahoana namany izay nitaritana rano, dia misy infrastructure goavana be mihitsy izay nafahana mitarika ny rano zany ka nizaran'izany eraky ny mponiny Marseille. Faly ny olona rehefa nahazo rano, velona ny zava-maniry, velona ny zava-manan'aina, velona ny biby fiompy ary misy teny malagasy tena miteny mihitsy hoe ny nenina tsy ao alohan'anatra fa ao aorinan-datra, tsy hoe aty aloha aty dia hoe manenina sady zany, fa ny nenina dia zao rehefa tsy nataonao ny zavatra anankiray ka tonga tokoa ny tokoa izay ianao vao hoe tak izay tokoa izay le any ariny izay zavatra izay no mitranga, fa tsy any aloha. Ny zavatra ty aloha zany dia tsy misy afa-tsy ny hoe fantatro fa isy zavatra hitranga aleoko mandray fepetra teny zao. Ny Amosa toko 5 ka ny andininy 2:10 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro avy ny andro Jehova izay anateraka mosary amin'ny tany, tsy fanirikanina nefa na etaetan-drano, fa faniriana andre ny tenin'ny Jehova ary ivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona, ary hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana ivezivezy hitady ny tenin'ny Jehova izy nefa tsy hahita. Amen. Inona moa ny zavatra mitranga amin'izany fotoana izany ry havana? Malalaka izao taona iainantsika izao
nanomboka tamin'ny hevian'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany nandatsahan'ny fanahy masina no antsoina hoe taona ny fahasoavana, izany hoe tena fitahiana famindram-po. Ninonina tsy nentina ataonao ka malala mibebaka ianao na jiolahy teo amin'ny hazofijaliana izany na mpisotro toaka izany na mpijangajangana iza n'iza ka tena malala mibebaka hoe tena ampy izay fa tena ahoana ary ity fahasoavana, manampy fahasoavana no mahazo anao, afaka mibebaka daholo ary voavonjy ianao raha mibebaka. Izay ny taona ny fahasoavana izay. Fa ho avy amin'izay ny fotoana ry havana izay ataperan'izay hoe taona ny fahasoavana izay, ary amin'izany fotoana izany dia izao araka ny tenin'Andriamanitra hoe indro avy ny andro izay hanaterako mosary amin'ny tany tsy fanirikanina na etaetan-drano fa faniriana andreny tenin'i Jehovah. Ivembenatra any amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona fa tsy ahita amin'izany fotoana izany. Mbola fotoana ny famonjena anao izao mbola toriana eraky ity vazantany ity ny tenin'Andriamanitra, mbola malalaka ny fiangonana, ianao mbola lozanao lasa mandeha manao rami, ianao lasa lozanao manao zavatra hafa, fa rehefa ho avy izany hoe tsy misy tsony ny tenin'Andriamanitra, matin'ny etaeta ny olona, tsy etaeta-kanina na fanirian-drano izy fa tena ny andreny tenin'Andriamanitra. Ho anao ry havana, misy famonjena ho anao, misy fitahiana ho anao, mbola fotoana izao, mbola tsy mikatona ny lanitra. Hoy Jesosy hoe izaho avy hanana ny fiainana ary hanana ny be dia be, na aretina na olana na ranomaso na alahelo makanesa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatra entana ho Jesosy izaho hanome anareo fitsarana ho azy rery amin'ny voninahitra. Amen. Amen.